satria anareo mivady ko fifandrinao a mamarana amin'ny teny ary manome fitenenana solon-tena ray amin'ny fikambanan'ny malagasy izay mon'ny etimôrisy ilaza amin'ny teny fitona fohy izay mba tiany lazaina aminareo mivady tsy izany fa maopera-masona azafady. Andriamatoa Andrinirina Razoelina filoham-pirenena malagasy sy ramatoa vadiny ary anareo mpiaradia aminy isika solotenan'ny malagasy monina sy Masety Morisy tomboko lahy sy tomboko vavy. Mizoreto ny tenako ny solotenan'ireto diaspora malagasy mipetraka eto Morisy mitondra ny teny fiarahabana sy ny firariatsoa ho anareo mivady. Faly marabanareo Andriamatoa filoha sy anao ramatoa vadiny tonga soamatsara nanatrika ny fankalazana ny fetim-pirenena Mauritiana ary koa nadioarany fotoananao izay be dia be tokoa dia sy mifono reto voaka malagasy eto Maurice fa mbola nanokana fotoana ianao ahafahanao mihaona sy mitafa aminay. Izao moa no fitsidiana ofisaly voalohany nataonao aty amin'ny nosy Maurice ka dia manolotra ny fiarahabananao zahay amin'ny nafafidy anao filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara mila fanapananao amin'ny vahoaka izay nakin'Andriamanitra aminao. Izao fitsidiana nataonao zao anie hitondra vokatsoa amin'ny fifandraisana ara-diplomatika misy amin'ny nosy Maurice Madagasikara eo ihany koa ny fampandrosoana ara-toekarena. Manaraka an'izay dia maro moa ny etaetaponay izay mipetraka eto Maurice fa ho fiteniko amin'ny teny vitsivitsy ihany. Voalohany indrindra dia maro ny olana izay sedrain'ny mpiasa malagasy miasa ty Maurice indrindra reo miasa amin'ny zone France ko mangataka aminao zay andreo matofiloha mba verakaiky andreo malagasy zay miasa ty amin'ny zone France ty amin'ny nosy Maurice reo. Efa manao zay azy natao tokoa ny masoivo eto Maurice kanefa dia mbola mena ny fanampiana avy aminao sy ny fanoana avy aminao zahay. Ny manaraka an'izay Andriamatoa filoha dia mangataka koa izay izy renakaiky ny fifanarahana misy amin'ny firenena rotonta ho an'ny malagasy izay tonga mitsidika eto Maurice. Isika malagasy raha tonga eto Maurice dia efatra ambin'ny folo andro ihany no azontsika ahafahana mipetraka eto ary raha ela indrindra dia ray volana mahazo an'izay revin'izay nefa dia somary efa olana ihany ka izay zany mangatahan'ny malagasy hoe raha mba azo atao ny mampitombo bebe koa andro ipetrahan'ireo malagasy tonga mitsidika eto amin'ny nosy Maurice satria ireo vahiny Mauriciana izay tonga anamitsika dia mahazo 3 volana ry zareo ka isika malagasy dia mangatonga raha mba azo atao dia raha mba mahazo 3 volana koa mba ipetrahana eto mba ahafahana mijery ny zava-misy eto amin'ny ty firenena ity. Ny fangatahana fahatelo farany moa dia mikasika ny fifidianana. Mangataka izahay tahaka an'ireo malagasy any amin'ny firenena-kafa any ivelany mba ho afaka handre anjara amin'ny fifidianana isan'ambaratongany indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena satria indraindray dia mahatsiaro tena fa tahako ny verizo ihany zahay aty an-tanin'olona tsy mba afaka mifidy. Dia raha misy moa zay hoe azo atao zay zay angatahana aminao andrety filoha mba ahafahan'ireo malagasy monina aty ihany koa mba handray anjara amin'ny fifidianana. Izay no lava tsy ho tozako teny fa dia mirary soa ary mametraka ny firariso manankiray vao manao mba afitoanao amin'ny adidy izay nakinina aminao indrindra amin'ny fitantarana voaka malagasy. Ary farany moa dia misy fanomezana kely atolotry ny communauté katolika malagasy ho anao eto Maurice. Zavatra kely dia kely tokoa Andriamatoa filoha fa ny fomanolotra ny mameno azy dia resaka mpitiavana mirary soa anao misaotra tomboko lahy mangasitraka tomboko vavy. Zaho dia mangataka fanajana Andriamatoa filoha pirenena tsika mba indray fitenenana
Ny voalohany teny dia ampitiavana lehibe no iarabana anareo mpiray-tanindrazana rehetra monina sy miasa eto amin'ny nosy Maurice. Marina fa tery be ny fotoana satria tena be dia be ny fandaharam-potoana natao amin'izao fitsidiana ofisialy taty Maurice zao, nefa tsy mety ny saina sy ny eritreritra raha tsy hoe mandalo tanàna misy havana ony raha tsy mandray anareo namantezitra sa tsy marina zay le teny malagasy. Ka ohatsy izy za hoe misy havako aty, misy rahatsika aty misy malagasy namana aty dia tsy nety ny saina, tsy nety ny fo raha tsy miona taminareo. Dia zay no nahatonga anay mihitsy ny teny hoe iona aminareo malagasy koa ampifaliana sy havitiavana no iarabananareo malagasy rehetrarehetra. Misotranao mon père mitondra ny teny zay fiarabana teo, teny firariantsoa ihany koa, ary misy ihany koa ireo olana vitsivitsy iainan'ny malagasy monina miasa sy mipetraka aty Maurice zay noteneninao teo. Ny teny programme mandeha tsotra ny hoe pejy vaovao zao no misokatra eo amin'ny tantaran'ny firenena sy eo amin'ny tantaran'ny Madagasikara. Pejy vaovao satria betsaka amin'ny malagasy no tsy mintsony an'izany hoe iova na ho tafita ny firenena zany, tsy matokontsony no avy mamirapiratra. Fa za kosa dia miteny aminareo hoe manana ny finoana, manana ny fanantenana, fa indrindra manana ny fitiavana sy ny finiavana hoentina anavitra ny firenentsika, izay manana ny toerany eo amin'izao tontolo izao. Raha nanao ny kabary tany amin'ny Union Africaine, zavatra telo misongadina no tiako hozaraina aminareo itony. Ny voalohany dia izany Madagasikara zany manana toerana misy azy. Jereo fotsiny anie ny carte du monde na ny continent africain, fa tsisy tsy mahita ny toerana hoe aiza ny toerana misy an'i Madagasikara. Tonga dia hitanao hoe hita i Madagasikara. Zany teny aminareo fa raha hiteny firenena maro aminareo hoe aiza moa no misy an'ny ohatra Congo Brazzaville, dia mety mihoatroatra aloha nareo hoe aiza ny carte ny continent africain maro na ny firenena africain maro, fa raha hiteny hoe aiza Madagasikara, manana ny toerany misy azy i Madagasikara eo amin'ny continent africain sy eo anivony izao tontolo izao. Eny ary marina fa nanosy ravavy zay mampitrano antsika amin'izao tsika miteny zao, sarotra be miteny azy, tsy ho teneniko lianarina hoe aiza moa le nosy, fa mety namakaloky ary ianao mbola tsy hitanao ihany firenena. Nefa dia mandroso lay firenena. Za dia mametraka amin'ny fanamby aminareo hoe ametraka amin'ny Madagasikara manomboka zao amin'ny toerana misy azy. Zay no mahatonga antsika hoe raha ohatra ka invité d'honneur tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena i Madagasikara dia voalohany amin'ny tantarany Maurice zany, satria zao Maurice vao nanasa any Madagasikara mba ho invité d'honneur amin'izany fête nationale na fête commémoration ny fête de l'indépendance izany. Ny dikan'izany mahazo toerana Madagasikara manomboka zao. Hiteny aminareo satria nareo aty ivelany raha nandeha izahay namonjy an'ny fivoriana tampon'ny Union Africaine, taloha zany Madagasikara zany tsy misy mahafantatra ohatran'ny Lesotho, ohatran'ny Malawi, fa tsika kosa vao nanatrika an'izany fivoriana zany tamin'ity dia milaza aminareo fa tena misy ny considération an'ireo firenena rehetra ary mifakitrisa ny firenena rehetra hoe efa pejy vaovao misokatra ho an'i Madagasikara, mila pina i Madagasikara. Ary raha miresaka fotsiny tamin'ny fikolefitra ny Banque mondiale laza taminy hoe 40 millions de dollars ny aide budgétaire omenareo an'i Madagasikara.
mieritreritra re nareo fa zany fanampiny zany dia afaka hoentinay anafoana na ampiena ny fahantrano Madagasikara. Napetrako taminy hoe reto avy ny zavatra tianay ho atao, reto avy ny lahara-pamehana tianay ho atao, apetraka anisan'izany ohatra ny fahasalamana, satria betsaka amintsika ny district manerana ny Madagasikara tsy misy bloc opératoire, tsy misy efitrano hôpitaly. Zay mahatonga anao hoe anisan'ny lahara-pamehana ny anamboarana hôpitaly manara-penitra isaka ny district manerana ny Madagasikara, ary ao anatin'ny heritaona sy tapany hotratrarina zany. Napetraka daholo ny lahara-pamehana dia hozy izy nyfilolefitra ny Banque mondiale hoe aleo aho any Washington ary efa saonay zany lahara-pamehana apetraka ao zany dia miteny anareo aho fa zao efa nitenany zareo hoe monsieur le président farafahakeliny ho multiplier par 4 fa mety par 5 ny aide budgétaire omena ny Madagasikara amin'ity taona ity. Zava-dehibe zany eo amin'ny lafiny fampandrosoana, eo amin'ny lafiny fahaizana mandresy lahatra sy indrindra ny mpananana vina anavitra any Madagasikara. Ohatra ray lazaiko aminareo zany. Androany raha ohatra ka nanao an'ireo fivorina miaraka tamin'ny mpandraharaha maorisiana dia gaga ny ministra maorisiana atao hoe monsieur le président mbola tsy nahita fahazotoana na engouement ohatran'izao izay amin'ny mpandraharaha maorisiana satria tsy ofa ny trano tao dia tsy maintsy natao taty avelany nasina écran dia be dia be ny olona mbola taty avelany satria matoky amin'izay zany ny olona hoe pejy vaovao, mpitantana vaovao, manana vina, manana ny finiavana mpandrosoan'ny Madagasikara no mitantana ny Madagasikara. Zay natonga hoe tonga marobe izy ireo ary na dia ny mpandraharaha malagasy azy dia be dia be tsisy ohatr'izany mihoatra ny enimpolo mahery ny mpandraharaha malagasy tonga teto Maorisy nanasika an'izany fionan'izany. Midika an'izany dia Madagasikara firenena lehibe ary manana ny akora rehetrarehetra hoentina ampandrosoana ny firenena. Zavatra lazaiko anareo dia nosy Maorisy dia nosy kely nefa ny mpizahatany tonga eto Maorisy dia 1,500,000 isan-taona ny olona tonga eto. Ny tsika eto Madagasikara 300,000 fotsiny. Nefa isika manana 5,000 kilomètre ny côtetsika. Isika ao anatin'ny top 10 zay manana ny biodiversité, ny faune et flore, zany hoe manana arena lavitra be, betsaka 5 étoiles zay ny nature atsika ahafahana mandray an'ireo mpizahatany. Zay ny teneniko hoe anao ny forum lehibe voalohany tsika ny Madagasikara mikasika ny resaka tourisme. Ary isika no ametraka ny toerana zay tokony anamboarana hôtely. Ohatra fotsiny tsisy zay tsy mahafantatra an'izany, Tsingy zany ohatra. Ny olona rehetrarehetra manena tany fa tsy misy hôtel 5 étoiles tany dia akaikaiky ny Tsingy eo ametraka cahier des charges mazava tsika asitsika hôtel 5 étoiles ohatra anankiray zay. Ny plage rehetrarehetra tsika dia tsika nametraka ny hoe ao anatin'ny 5 taona ho avy dia fanaminy ametratsika fa tsy maintsy misy hôtel 5 étoiles anankifolo farafahakeliny mipetraka sy ahorona any Madagasikara. Faharoa manarakarak'izay dia anaotsika ny industrialisation any Madagasikara. Zany hoe ametraka industrie isaky ny renivohim-paritany anankely. Inona ny avantage ny Madagasikara? Raha miresaka tsika ny Diego, misy pont ny Diego, zany hoe ny akora afaka tonga mora foana any Diego ary mora foana ny fanondranana an'izay zavatra vitatsika. Tamatavy, misy pont ny Tamatavy fa tsy nisy mihitsy industrie nandritra an'izay taona maro izay. Ohatr'izay koa ny any Mahajanga misy port, na ny Toliara na ny Toliara misy port daholo ny zavatra rehetrarehetra. Nareo aty fantatro babetsaka aminareo no tsy mahita ny lalak'asa dia tsy voatery tsy maintsy mankaty Maorisy mitady ravinala. Za mametraka fanamby aminareo fa afaka 10 taona farafahelany dia maro aminareo ny ody amin'izay fa ny Madagasikara ny tanindrazanareo mba any miasa
amin'ny fahaiza-manao nareo amin'ny karama sahaza nareo ahafahana mampandroso sy mavelona anivaly aman-janaka reo. Zany ny zavatra tanjona ao apetratsika. Zay le hoe industrialisation any Madagasikara. Maninona moa tsisy industrie mihitsy tany amintsika satria vidin'ny herinaratra ao Madagasikara no anisan'ny lafo indrindra aty Afrika. Lafo be 0,20, 0,30 centime, misy 0,40 centime, 40 centimes de dollars moa zany ny kilowattheure. Ny eto Maurice 0,10 centime, 10 centime, 10 cents ny kilowattheure, zany hoe mora lavitra. Ka tsika zany ao anatin'ny 5 taona ho avy zao dia hiezaka ny ampidina ny vidin'ny herinaratra ao Madagasikara. Zay ny raiky. Fa faharoa ny ampitovo avy roe na telo eny ny famokarana herinaratra ao Madagasikara. Zany hoe na 400 mégawatts zao ny famokarana herinaratra ao amintsika ho ana 25 millions isan'ny ponina amintsika, dia jarenareo fotsiny vao teneniko teo hoe raha ampitaina amin'ny Côte d'Ivoire zany, dia Côte d'Ivoire 25 millions ihany koa ny isan'ny ponina. Samy tamin'ny 1960 no nahazo ny fahaleovan-tena, fa Côte d'Ivoire 2000 mégawatts enazy ny famokarana herinaratra, dia tsika 400 mégawatts. Dia zay dia fio atao hoe votafody aty za io moa mbola andeha ho any Kenya satria misy an'le planète summit any momba ny environnement ao anatin'ny fampilekarzo zay ho ataontsika ihany koa sy ny fanaovana angovo azo avozina. Dia eo amin'ny président Emmanuel Macron ao zay amin'ny sytetikasa maromaro zay ao anatin'ny COP koa zany angatantsika fiara-miasa amin'ny zareo. Fa antsika lazay ao anatin'ny herinaratra teo dia voatapaverina ny Madagasikara dia anosone an'ireo orinasa zay amokatra herinaratra azo avozina fa farafahakeliny 300 mégawatts nosony avoko. Zany hoe raha 400 mégawatts hifamokarana herinaratra vitantsika eto anatin'izay 25 taona nodrenena ny fanaovan-teny zay dia 300 mégawatts nosony avoko voatongo zao ary ampitombotsika hatrany amin'ny 1000 mégawatts ny famokarana herinaratra zay ahafahantsika mametraka ny industria manerana ny Madagasikara. Ny teny teneniko aminareo dia tsotra, tena amin'ny fitiavan-tanindrazana tanteraka no ateneniko anareo fa anao amin'ny heriko rehetrarehetra zay fahaizana sy tanjaka heritsaina ananako hampandrosona ny firenentsika malalantsika io Madagasikara. Ary tsy maintsy tafito Madagasikara ary ny rariko dia isika rehetrarehetra mifampitanana hampandroso an'izany firenena malalantsika zany. Ny farany no teneniko aminareo mikasika ny teneniny opérateur anisan'ny efa noresan ny famolavolana ary ametraka fifanarahana isika iarovana ny mpiasa malagasy eto Maurice ary ny fanjakana malagasy ny fanjakana mauriciana dia hiezaka ametraka ny sata manokana io zany zay aronjoan'ny malagasy monde eto Maurice tsy maintsy osiny avitsika alohan'ity faran'ity taonity. Zay ny zavatra voalohany, hiaro anareo malagasy ary hiaro anareo malagasy monina sy mipetraka eto Maurice ny fitondrà mpanjakana. Zay ny zavatra voalohany holazaiko aminareo. Ary mba hanamafisana an'izany dia afaka fotoana fohy dia ametraka ambassador vaovao eto Maurice mba hanamafy kokoa ny fisian'ny fitondrana malagasy zay eto amintsika. Faharoa manarakarak'izay efa miara-miasa ny teknisianina rehetra fa fantatro betaka amintsika ny mpandraharaha malagasy, ny fianakaviana na ianareo zay mitady ravinahitra aty dia tsy mety mihitsy no hoe tonga aty tsika dia 5 andro fotsiny no azo ahafahana nefa mifrey fa lafo raha tonga amin'ny fianakaviana mitsidika dia foilondro zany resaky ny 5 andro no maka aty
foiloatra atsika malagasy moa tia miona lavalava zay ihany ary na reo mpandaray ihany koa dia hitako hoe tsy ampy zany 12 andro zany ka efa miasa ny teknisiana miaraka amin'ny ministre ny affaires étrangères fa tsy maintsy ho tanterahantsika alohan'ity taonty faran'ity taonty ihany koa mba azahoany malagasy visa 3 volana farafakeliny mba ahafahana rehefa tonga makaty ao Maurice. Tsy maintsy ho tanterahantsika ihany koa zany zay alohan'ity faran'ny taonty. Zay no dinidinika sy afatra mba tiako apetraka aminareo malagasy monina miasa sy mipetraka aty amin'ny nosy Maurice. Madikisinareo fa tsy maintsy ho tafita i Madagasikara ary eo amin'ny ilanareo ny fitondrana ny fitondram-panjakana ianareo anampy anareo ametana aminareo mba ahafahantsika mizotra makany amin'ny fampandrosoana. Misaotra tompokilay makasitraka betivary ela vety Madagasikara misaotra indrindra amin'ilay matofoloan'ny republika ary dia tapitra zany fotoana fiainantsika androany dia misaotra anareo mankatelo anareo vady tonga tena. Misaotra tompoko. Misaotra antsika rehetra dia samintsika ho itain'Andriamanitra ho ela velona azo fahasalamana ianareo rehetrarehetra ary mino fa rehefa ionentsika amin'ny manaraka dia efa mba misy tsirim-panantenana hoe enfin nanandroso ny firenena ary mitraka ny malagasy. Misaotra antsika rehetra. Misari-sari tunggu cangkavia Citaka cancukae babimbinu Titeni fuiwe tiadinu Sidichanunue Nunandoza ninakani maminini Chanteriane fafa ma facianoci le fite Nini avani ni citanti ni tukua Ka nutinafini famizananiela Ci vatuane ni fu Finzo mi tevi anivu Nuni famela Vuno Ba mi vili tonja bicicani Uno Arrivantani no lunau Ampitanjano ne no
jereo fa vitsikamo mba kitay ity manafatranao tsy ditran'olo hoe no nandozany nakany maminy tsy antery anefa fa mafaitra loatry ilay fitery ny miavany tsy tantiny tokoa ka mety mafy ny famoizana ny ela tsy vato aneny fo finjao mitempy anivo no ny famela vono mba ivilio ilay akany koany vono atopandranomasina jereo fanosy misaritsary tongotr'ankavia tsy takatrantsoka e mba vimbino